Ary matoatsika tonga eto dia te hiditra lalina amin'izany hoe Jesosy izany. Ny fanondrenana izao fiainantsika izao dia movaka itsika ny kolontsaina voalohany toko 7. Ny kolontsaina voalohany toko 7 dia Paoly moa nanoratra an'izao ao amin'ny Korinto. Kolontsaina voalohany toko 7 ny 5 Jesosy miazo amin'ny fiainantsika. Atao anatin'izany dia nandalo tamin'izany daholo hoe tena mila mahafantatra an' Jesosy. Matoa manompo an' Jesosy dia fantako hoe tena tsy toy izao za raha tsy izy. Mila fantaritsika izany. Ary tao anatin'izany dia hoe manompo mahafantatra fotsiny. Ary tsika mino fa tsika be da be fa tao anatin'izany hoe mahafantapantatra fotsiny an' Jesosy. Dia mandeha mivavaka. Izany mihitsy moa no natao taloha. Mandeha fotsiny. Dia ohatr'izay koa mpianatra Jesosy tamin'ny mifidy anazy izy dia teo amparatoana ry Petera ary Andrea lany dia natsony mandao manaraka ao izy. Dia ohatritsika izay koa zao tsika manaraka an' Jesosy tsika najanontsika daholo izay tamin'ny tokantrano rehetra tany. Dia miroso any lasa ihany Petera. Dia rehefa nandeha Petera mpianatra dia nanaiky Petera fa hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Tsika rehetra koa ngamba miteny an'izany. Tsy tamin'ny famandramo izy Jesosy no nanteny aminao an'izany fa indray izay any an-danitra no nampilaza izany tany aminao. Tsy hanaiky an' Jesosy mihitsy tsika raha mbola minofo famandramo. Dia ohatr'izay tsika dia nandeha any Petera izay nanaiky mpianatra Jesosy hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga amin'izay ara ny fanenjehana an' Jesosy dia nandahy amin'izay Petera. Eo no tena ady eo mantsika Kristiana. Manoloana ny ady andahy an' Jesosy sa handaiky an' Jesosy. Kanefa mbola ny fahasoavan'ny tompo dia nanaiky Petera fa hoe tena diso ato ao anatin'izay. Tena ny ankoho akaiky izy niverina teo amin'ny tompo. Dia ndraisan'i Jesosy foana izy. Dia ohatr'izay koa tsika rehetra. Misy zavatra indraindray ohatrany hoe tsy eketsika izany Jesosy amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ohatrany hoe mahaiko Jesosy mahafantatra azy fa rehefa misy zavatra anankiray na hoe ho atao dia ohatrany hoe aleo za ihany fa aleo Jesosy eo ihany. Fantatra any ianao Jesosy fa aleo koa ny ataoko ihany koa izay ataoko. Dia ao anatin'izay hoany tsika mahafantatra hoe Jesosy daholo. Atao anatin'izany ny tenanay izay mivady hoe mahafantatra an' Jesosy fa ny atao ihany. Tena lany ny andro, lany tena hoe nandany fotoana tamin'ny fandanim-poana amin'izao tontolo izao. Nefa mivavaka ihany. Fa ny atao foana tsisy tahotra an'Andriamanitra mihitsy amin'izay atao rehetrarehetra. Dia ohatrany hoe ny antony ivavahana dia ohatrany hoe satria mbola miasa ve, satria mbola misy fidiram-bola ve, dia ohatrany hoe izay fotsiny ny ivavahana. Fa te hitarika antsika hoe tena mbola eo amin'ny nofo any izany zavatra izany. Fa mila miditra lalina tsika na teo hoe hanorina fanondrenana tsara teo amin'ny Jesosy. Ao anatin'izany dia rehefa mandeha ny fotoana, mandeha ny fotoam-bavaka ohatr'izao dia misy fankatoavana an'Andriamanitra amin'izay. Ary mankatoa tena sarotra, tsy moramora mankatoa izy. Ao anatin'izay dia matoa mbola tafatsangana izao fanontolo izao dia Jesosy mbola mihazo an'izao. Ary sainay milaza fa tena nahita ny fitomboana izao fanasy fiainan'izao ny tenako. Ary efa betsaka izay olona ny fandimbitatsa izay. Tsy hoe tena ato ny tena marina nefa
Kanefa kosa azo tenenina fa Jesosy nirena zao fanompona izao. Tsisy ninona azonao hoe Jesosy ihany no zarainy. Marina hoe rombana ny fahasoavana sy ny fitahiana fa Jesosy daholo nivon'izany rehetrarehetra izany. Rehefa mandeha fotoana manompotompoko dia tao anatin'izany fanorefa mandeha ny fotoana tety dia mbola mahafantapadatra an' Jesosy fotsiny. Rehefa miroso lalindalina kokoa dia eo amin'izay ilay fankatoavana. Ilay mankatoa io tena mila amboarin'i Jesosy ny fo amin'io. Satria tadidinareo Mosesy nandalo tany efitra. Be da be ny zavatra nandalovan'i Mosesy. Ny zanak'Israely mihitsy be da be ny zavatra ny zanak'Israely kanefa na dia nandalo tany anefitra na ny zanak'Israely fa tenenina amintsika ampatsahivana antsika fa ireo taranak'Israely mivoaka avy any Egypte ireo tsisy nahita amin'ny tany Kanana na tsy indray, ary tsisy nahita ireo na indray. Ankoatran'ny hoe Joshua. Dia ohatr'izay koa ilay izy mandalo etỳ tany efitra tsika. Aiza ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dia mandeha aminy no lazaiko teo hoe nandeha ny fotoana amin'ny fanompoana teto. Tamin'izany mbola tsy fiangonana fa mbola vondrom-bavaka. Cellule de prière ny teto tamin'izany. Nandeha ny cellule de prière dia nandeha ny fotoana dia lasa fiangonana tsika. Fa tao anatin'izay nefa be da be ny nandalo fizaham-toetra. Mety hoe fizaham-toetra fijery ety ivelany ve ilay izy? Any ka be da be. Tsy hoe misy tena marina ny eto kanefa kosa Jesosy norenany izao fanompona izao. Any ka lasa nandeha nandao izy. Mety hoe misy zavatra nitadiaviny teto. Isika aloha tenenina fa raha misy zavatra tadiavinao eto dia Jesosy nomena antsika foana. Aza mitady zavatra hafa eto fa Jesosy. Jesosy miteny hoe zaho tsy tia hitondra fiadanana fa sabatra. Marina hoe teneniko teny ambony hoe fiadanana nomeko anao hoe fiadanana veloko anao. Fa ilay fiadanana iny aty anatintsika iny. Dia ilay sabatra mety misy toetra ny olona mety zakatsika. Dia izay ilay izy lasa ohatra ny lasa tsy mifankazo amin'ny olona tsika fa tsy avoana izy. Tena tiany Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Ary izay mila velona tanatintsika tena misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny famindraponao isan'andro isan'andro. Rehefa mandeha ny fotoana dia mankatoa dia andao antsika mamaky teny anankiray ao amin'ny Luka 4:20. Luka 4:20 resaka fankatoavana ny resahako eto. Luka 4:20 ny 12:20. Ny namaneny Jesosy ny fanontaniana ny mpanan-karena anankiray. Mety hoe mankatoa koa tsika, izany koa izy tsara, izy nitsy izany, mankatoa an'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra, nefa mety ho diso amin'ny zavatra anankiray. Ao moa vakitsika, ny namaneny Jesosy ny fanontaniana mpanan-karena anankiray. 18:22. Ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy, olona diso zavatra iray aloha ianao, amin'ny fananao rehetra ka zava manimala eo dia hanarakitra any an-danitra ianao ary avy manaraka. Ary rehefa nandre izany ilay lehilahy dia nalahelo loatra fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Tery ambony tery dia laza ny ery ambony ery hoe anisy mpanapaka anankiray dao ventsika eny amin'ny 18 ery moa izy. Anisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe mpampianatra tsara ho inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay. Fa hoy Jesosy taminy, nahoana aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mitsangatsanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy kosa izy, izany rehetra izany dia efa nitandremako hatrin'ny fony aho mbola kely. Nankatoa tsara ny tenin'Andriamanitra izy. Tena nankatoa. Ohatr'izay koa tsika. Mety hoe tsy mangalatra tsika, mety hoe manao ny marina tsika. Fa eo misy fanontaniana iray hoe
amin'io daholo zao fananao ohatra kazaroany mahelo dia anina rakitra ny an-danitra ianao ary avy manaraka. Eo ilay mandà ny zavatra ny tanomasina, mandà ny tena sarotra io. Amin'io tsy hoe manan-karena ny fa tsika rehetra mihitsy. Tsika nge manan-karena fahasalamana, manan-karena fotoana, manan-karena hery. Jesosy te ilaza mihitsy avy eo na fa mi manaraka. Ohatra hoe manan-karena fahaizana tsika, manan-karena fahasoavana ny tompo ny amin'ny asa atao ny asa mandranary vita amin'andraikitra. Za tsy miteny hoe lehilahy ny asanao fa misy fotoana ny tena tokony ao anatin'ny 4 ora tokony misy itodianao amin'Andriamanitra foana. Tena tokony misy foana mihitsy zany. Satria tena rehefa mandeha ny fanontona dia mahatsikaritra mihitsy hoe raha misehatra izao fanontona izao tena marina mihitsy hoe ny fidiram-bola amin'ny fiangonana dia tena hoe falakitra ihany. Rehefa mivezivezy zao tena hoe mirotsaka lalina amin'ny fanontona ny tompo dia aza eritreritra hoe anankarena izany mihitsy. Hoe mihitsy tiako tenenina fa ny aty aminao ary manaraka daholo. Izay rehefa andavana ny tena ary tena rehefa izay rehefa tena miditra lalina amin'ny tompo izay hoe fiainana kristianina tsy mijanona hoe mandray an'i Jesosy fotsiny. Tsy mijanona fotsiny hoe mankatoava fa ny tena hiditra lalina dia andao andany tena tsika. Raha misy ozy Jesosy te hanaraka dia aoka izy andany tena ka hitondra ny hazo fijaliana isanandro. Tsy moa zany mandany tena tsika izany. Samy milaza aty koa fa raha tokantrano mbola tsisy fandavana ny tena noho ny amin'i Jesosy dia tsy haharitra ihany zany. Satria amboloha mety eo manaiky mifankaly hivady dia avy eo mankatony anankiray sambray fa ilay mandany tena mihitsy ny tena sarotra. Sarotra satria mamono ny maizy anao, mamono ny aminao hoe ny maizy anao hatramin'izay mihitsy. Dia ohatr'izay koa ny ao amin'i Jesosy, mamono ny maizy anao rehetra mihitsy ao amin'i Jesosy. Tsy mora zany ary isanandro zany dia miady amin'izany foana. Inona moa ilay mandany tena ny tia nofontsika ity? Efa lazaina foana fa ny hazo fijaliana dia manombo ny nofo isanandro. Zany eto manombo ny nofo isanandro. Matoa tsy ingeto dia hanombo ny nofontsika. Fa tsy hoe hampirehatra ny nofontsika io. Tsy hoe hampirehatra ny hoe ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao. Ny any aminao ary sorona ny aminao. Tena izay mihitsy satria matoa tonga entsika dia mety hoe misy fireka ao, misy fanadihan-kiraro lany tao, misy fotoana manolana fa nakisako daholo zany fa tonga entsika. Mila matsapa an'izany tsika isanandro. Mankahery antsika rehetrarehetra fa ny fototra tsara indrindra dia ao amin'i Jesosy. Tena tsara ny ao amin'i Jesosy zany. Na mandalo ady tsy ifaliana mo. Tsy haiko aloha nareo fa na mandalo fisedrana zay tena mamy. Satria ao ilay fandavana ny tena anaty tokantrano dia misy fifaliana foana na hoe misy an'izany ara. Dia sahako mihitsy miteny hoe raha tsy tao amin'i Jesosy angamba efa rava ny tokantranonay fady. Satria rehefa mandeha teneko tamin'ny ery mandeha hoe mandeha mivavaka fotsiny dia hoe satria noho ny amin'ny asa, noho ny amin'izao mbola miazona antsika Jesosy noho ny amin'izao rehetrarehetra izao. Fa nefa ilay fandavana ny tena mbola tsy tao. Dia tena efa tena hoe andao rangara vany izao tokantrano izao tsy tatsona inona moa zany ny iarana nefa ohatrany tsisy fifankatiava, fifankalozana ohatr'izany. Kanefa tamin'izay fotoana izay teo Jesosy mbola niazona dia tena hoe mianatra ny mandany tena. Nanomboka teo dia tsy miankina taminy intsony izay fa hoe ndao arany mandany tena antsika dia hanaraka an'i Jesosy amin'izay. Izay ny teneniko hoe fantasitsika Jesosy dia mivavaka ihany tsika. Aoka ny tsy nataontsika foana nataontsika fa izay tian'i Jesosy natao. Ary io rehefa misy zavatra miseso mitsanga amin'ny fiainantsika dia eo tena ahitana hoe ao ve Jesosy sa tsy ao.
Nao maky teny anankiray moa tsika. Luka 5:10 eo akaiky any 7:20. Luka 14:27. Nazovy tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Efa manompo ny tomboka izany tsy tokony hoe mpanompo fotsiny fa tena ho miditra lalina ho mpianatra mihitsy. Tsika ireo ve efa mpianatra Jesosy daholo sa mbola mpanompo fotsiny? Ny mpanompo manko ny ohatran'ny hoe manaiky fotsiny izay atenen'ny tompo eo. Fa ny mpianatra tena miara-miaina isan'andro miaraka amin'ny Jesosy, izany ny mpianatra. Mianatra isan'andro, mianatra amin'izay mety hoe diso nataony izy dia mianatra izy amin'iny. Izay no mahatsara ao amin'ny Jesosy. Izay koa tsika tokony mifanaritra ohatr'izany. Hoe raha laviny indray dia tonga indray hampiakatra azy. Izany no tena fanompoana zareo fa tsy hoe tonga eto fotsiny alahady dia aveo lasa fantarina eo akaikinao io. Satria tena izany no tena fiangonana tamin'ny taloha, tamin'ny voavoaloha misy, satria tena hoe mifandray be, mifandray am-po, mifampizara izay tena hoe mety hoe mahavita makaheran'ny eo akaikinao ianao rehefa misy zavatra lalovana izy. Ary izay no tena ao amin'i Jesosy ilay mizara fiainana ohatr'izany. Mety hoe misy zavatra lalovanao tany kanefa ahafahanao mizara aminazy dia mety hampahery anazy iny dia lasa indray izy mandray ny azo fijaliana dia mandeha indray. Tena tsara Jesosy. Tsy hoe amen fotsiny fa tena tsara izy. Anatin'izany dia tsy hoe akaikin'i Jesosy tsy hoe mahafantatra azy fotsiny tsy hoe manompo anazy fotsiny sahako ny teny fa tsy ampy izany. Tsara be moa izany. Fa ilay tena hoe manaiky an'i Jesosy atao fo manombo mihitsy ny amintsika rehetrarehetra izay no tena hoe ao amin'i Jesosy. Betsaka indray no mivavaka amin'izao na tena andalana teo ary tena betsaka mihitsy. Kanefa Jesosy mbola miazona antsika toy izao mbola. Koa tsapantsika fa misy fitiavana ao anatintsika tsirairay avy. Mandeha ihany foana, mandrosoa foana na mbola tsy tanteraka azy. Tsisy tanteraka eto nandray. Mety hoe mbola misy toetrantsika mbola tsy mety fa ameo an'i Jesosy dia raiso ny azo fijaliana dia nao indray. Tsisy tonga teto ngamba antsika raha mijery ny faharatsitsika. Mbola misy an'i Jesosy dia mbola tonga indray tsika. Ohatran'ny hoe te hisaotra anao a Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra izany fa amboary indray a Jesosy ankehitriny. Ary ny fanamboaranao amin'i Jesosy no tsara indrindra. Na marary fa tsara foana ny ao aminazy. Mankanisa ety amiko izy ianareo izay mafesatrehana fa izany hoe fitsarana ao anareo. Izay mahery izy makanja. Rehefa mivezivezy miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia midina amatavy izany. Oka no fantatsika izany avy ny atao amintsika. Tsisy hoe tsika no tonga tany amin'ny hoe dia hitany hoe dia hitory ery izay. Fa ny olona miantso satria tsapany loatra Jesosy ao anatintsika. Tsapany loatra Jesosy misy eto amin'izao fanompoana izao. Dia miantso ny dia tonga. Tsisy afa-tsy Jesosy no toriana. Nefa rehefa mandeha amin'ireny hoe mandeha ireny koa fantatsika fa tena mandany tena ny tsirairay avy mamono fotoana manolotra ny amin'ny ainy manolotra hatramin'ny fananany tsisy hoe ny fiangonana dia moka volany amin'izany fa satria efa tsapa lalina loatra ilay Jesosy ao anaty. Izay tena hoe tena efa be loatra ny fotoana very ny amin'izao tontolo izao. Be loatra ny fotoana nandaniana-poana amin'izao tontolo izao.
Fa rehefa ao Jesosy ohatrany tsy maninona intsony mandany. Any rahalahy tsy maninona intsony mandany vola ho any koa. Na fotoana ary toko tsapantsika tsirairay avy izany hoe mandany amintsika rehetrarehetra ny ao amin'i Jesosy. Aza miandry rapitso, aza miandry ny rehefa avy eo, fa mbola misy ny andro dia dao ny androzy foana miaraka amin'i Jesosy. Ary ny anankiray tena zava-dehibe ny ahafantarantsika hiditra lala miaraka amin'i Jesosy dia mamaky Baiboly. Averiko foana zay satria tena tsy hoe nampianarin'ny pastera daholo ny rehetrarehetra, tsy hoe ampianarin'ny izy daholo fa tsika mangataka amin'ny fanahy masina ho azavaina amintsika rehetrarehetra, ny teny rehetrarehetra. Tokony misy zavatra voaray antsika ato na teny kely ray ara ny eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mankahery aho mamaky Baiboly aho. Raisy ny Baiboly ary vakio. Rehefa misy fotoana fizaka ve dia mamaky tena tonga dia verin-tsangana indray dia mahery indray. Mankana fotoana andalina ny tenin'Andriamanitra. Tena hoe mila mandany fotoana mihitsy amin'ny fitrandrahana ny tenin'Andriamanitra. Izay hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe atao amin'ity toerana ity ihany katsahan'Andriamanitra, fa any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy. Afaka mikatsaka an'Andriamanitra foana tsika. Tsara Jesosy, sotra tokoa. Sotranao izahay. Tena tsara loatra ianao. Raha ny zanaka ozy manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Impiry moa tsika ny nahafantatrany izany teny izany. Efa tena afaka ve tsika tsirairay avy? Afaka amin'ny fahazarana fotsiny manompo antoa. Efa afaka tsara ve tsika ny amin'ny hoe mahafantatra fotsiny amin'i Jesosy aho. Ny mpianatra zao rehefa mianatra manantena foana hisondrotra kilasy. Mankahery an'ireo izay hanala fanadinana baccalauréat. Tsaroko foana izany satria tena mafy izany mandany ny anatrehana an'izany tamin'izany. Mankahery anao rehetra ny tompo any ombanareo anatin'izany. Ohatran'ny mpianatra rehetra ihany tsika rehefa miaraka amin'i Jesosy dia misy dia amin'ity fanao rasy ity. Rasy daholo ihany. Sandrato hatrany mivavaka ho an'i Jesosy. Mbô hiary hitsaka antsika anatin'izany. Mangataka mitendry mba hiakatra sy ny mpiry.